Inona indray hono ny vaovao malaza ao amin'ny firenenao? Mahazo torohevitra avy amin'ny SADC hono. Mahazo torohevitra avy amin'ny SADC indray isika hoe mila manao fampihavana pirenena, izany hoe ny avy any ivelany izany no miteny antsika hoe mihavana ianareo. Mila atao fampihavana pirenena, mila ampodiana ny exilé politika, mila avoaka ny gadra politika, mihavana hono ianareo. Hozy izy ny SADC. Dia tsy resaka momba les 2 poids 2 mesures aho aloha zany eto fa dia hoe tamin'ny andro Rajoelina nanagadra olona tsy nisy resaka hoe avoainy gadra politika. Zany hoe rehefa Rajoelina dia voromanga fa rehefa ny olon-kafa dia vorondolo. Hitantsika daholo ireny gadra politika, resaka fanehoan-kevitra amin'ny Facebook dia mampigadra anao tamin'ny andron'ny Rajoelina ireny. Izao zareo no miseho manome mehivava, tamin'ireny fotoana ireny izy tsy niteny na ny kely arany, dia izao izy no miseho manome mehivava. Fa aleo tsy resaka momba an'iny ahako satria tiako resahana eto indray dia izao, jereo rehefa malagasy, rehefa tsy mihavana isika dia miditra ny any ivelany. Rehefa tsy mihavana ny malagasy dia ny any ivelany no miditra mampihavana ny malagasy dia mametraka ny condition izay tadiaviny eo. Ny olona miady anefany tsy afaka mampihavana. Ianao sy ny zandrinao ve niady mofo dia ny zandrinao naseho mampihavana, nanao naseho mampihavana. Tsy afaka mampihavana ny olona miady. Ampatsiahiviko kely ny zavatra nitranga mba amahana ny olana nisy nanomboka tamin'ny taona 2024 ihany ty resahako ty, fa tao alohan'izay efa nisy tranga hafa. Dia tao anatin'izay ny SADC ihany no mbola nitsofotsofoka nampihavana. Tsy mahazo milatsaka filoham-pirenena i Ravalomanana sy Rajoelina tamin'izany andro izany. Izay ilay fifanarahana politika natao izay nahafahana nandravona ny disadisa tamin'ny zareo ihany izany. Tsy misy idiran'ny vahoaka malagasy amin'izany fa fanovana rafitra politika no nisy tamin'izany. Tsy misy resaka hoe atao ahoana ny sosialim-bahoaka, atao ahoana ny harem-pirenena, inona ny fifanarahantsika amin'ny resaka harem-pirenena, fa izay tonga eo dia mbola afaka manao izay danin'ny kibony ary afaka manao izay saim-patany foana. Izay ilay accord politika tamin'izany fotoana izany. Ilay sarisary zany dia mbola miverina indray amin'ity indray mitoraka ity. Io indray ny SADC fa miantso hoe atao ny fampihavanana, ampodio ny exilé politika, avoainy gadra politika. Dia fantatsika zany hoe inona no mety saritsary ny zavatra ivoaka avy ao. Tokony tsy nilatsaka tokoa Ravalomanana sy Andry Rajoelina tamin'ny 2024. Fa rehefa avy eo 2024 nahita ny lalany ihany ny sasany. Ka asakasakitsika izay mbola manantena amerina olona miady eo ambony latabatra, satria ny olona miady tsy afaka mampihavana ary rehefa niady indray mandeha dia tsy afaka mampihavana. Fampatsiahivana fotsiny ny anahy fa fantatro fa ianareo dia tsy maintsy anao izay sahy mifantatrareo ihany satria rehefa mbola tsy mifoha hanova rafitra ny vahoaka malagasy, rehefa mbola tsy tonga saina hanova rafitra ny vahoaka malagasy mifoha, ireo izay tsy nihoan'ny ity rafitra maty ity zany, ireo izay mbola afaka mitsangana dia mbola eto foana isika. Satria zany fanovàn-drafitra zany tsy olon-tokana no havita azy, tsy ny RCR no havita fanovàn-drafitra, fa ny olona rehetrarehetra mahatsiaro saina hoe ilaina ny fiovana eo amin'ny firenena. Ny sasany ara mbola mipetsopetsona, tsy azony akory izay zavatra resahany fa mipetsopetsona fotsiny satria be mpanaraka. Dia atao ahoana moa fa izay ilay toe-tsain'ilay olona, tsy resaka momba ninona momba n'izany no ataoko raharaha eto. Fa ianareo dia anao izay saim-pantatrareo foana ka raofinay ianareo raha mbola misy azo raofina rehefa vitany ady izay mbola tsy mahaleo anareo. Mila tonga saina fa mila fiovana ity firenena ity fa tsy ny eo ihany no miverina isaky ny 5 taona, 3 taona zao dia hiverina amin'ny zavatra efa teo aloha foana.